Alahady fahaenina amby roapolo ny volana Oktobra 2022 alahady fahatsivy ambin'ny folo manaraka ny Trinité ali alahady natokany foibe 𝗧𝗥𝗜𝗫 hitondranam-bavaka ho an'ny safif foibe ao ihany koa ny fahatsiarovana ny réformation ho antsika fiangonana protestanta androany dia ny safif no hitarika ny fanimpom-pivavahana ka iraisantsika izao ny hira sambatra mialohany hanombohana ny fotoana. Zay rehetra malalan'Andriamanitra sady voasy no masina ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika ho fiderana sy fisaorana n'Andriamanitra dia ndeha iarahantsika mamaky ny salamy 5:7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Salamy 5:7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Rehefa hita dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe anandratra anao ary Andriamanitra mpanjako sy hakalaza ny anaranao mandrakizay toria. Hakalaza anao isan'andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay toria. Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra ary sy takatry ny saina ny fahalehibeazany. Ry taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'izay mandimby azy sy hanambara ny asanao lehibe. Ny laza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no sainitsainiko. Ny heri ny asanao mahatahatra no tenen'ny olona ary ny fahalehibeazanao no lazaiko. Hanonona ny fahatsiarovana ny habe ny fahatsaranao izy sy hioby ny fahamarinanao. Amen.
vavaka sika misaotra anao zay ry tompo Andriamanitra io rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao noho ny fitiavanao sy ny fitantananao anay ka nahatratraranay indray ty andro voalohany amin'ny herinandro ty ary alahady farany amin'ity volana Oktobra ity. Alahady zay natokany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ho an'ny sampana fifoaza sy ny réformation. Misaotra indrindra tompo noho amin'izany fanomezanao anay izany sy ny fitantananao anay. Aoka ny tompo malala mba tena ho fifoazana ary tena hifoha marina tokoa izahay rehetra ary hiavao aminao Jesosy Kristy. Ho tena fifoazam-panahy hiteraka fahanavaozana ho anao Andriamanitra ka hatonga vokatra maro ho anao Andriamanitra. Tompo malalo, mbola ny famindramponao anie no nahatoy izao anay ka nahatratraranay izao fotoana izao. Tsinotsinona tokoa izahay nefa dia mba isan'ny nofidinao hiaraka iombom-bavaka eto ka tonga eto an-tranonao zay tsy hafa vavavadiny lanitra. Hiaraka hanandratra ny feonay io fiderananao, hiaraka hisaotra sy hanome voninahitra anao. Misaotra indrindra tompo. Ny fotoana rehetra sy izay rehetra ataonay eto ry tompo malalo dia ataonay ambany fitarihan'ny fanahy masinao avokoa ka mba tena hoanitra kasitrahana eo aminao Andriamanitra. Dia matoky izay ry tompo fa momba anay mandrakariva ianao ary fanahinao arotsaka ao amin'ny tsirairay avy ahafahany mandray, ahafahany miaino izay rehetra ho tanterahana eto. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no anaovanay izany vavaka izany ary sitraka indrindra raha atambatra amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay izany an-danitra ho amasindrany eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao hatao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Omeo anay ny izy anasahaza ho anay ary mamelany eloka tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ilay rasy hanao amin'ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Dia hitsangana ny ankizy sy ny tanora ary ny mpampianatra sekolady rehetra izay manatrika izao fanimpom-pivavahana izao. Ataontsika ny laharan-kira 700 ka ny andininy voalohany ihany. Jesosy sakaiza tsara. Tonga eo amin'ny fotoana hihainoanay ny teninao indray izahay ry Jesosy Kristy zokinay io. Mba handraisanay indray fananarana avy aminao. Mangataka ny fanahy masina izahay hanazava izany mba ho ampiarinay eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay. Amen. Omany eo am-pelatananareo ny filazantsarany lioka. Filazantsarany lioka toko 120 ka ny andininy 530. Lioka 120 andininy 530. Rehefa hita dia ndeha isika rehetra hiara-miredina izany teny izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe koa tandremo fandraomaizina ny mazava izay ao anatinareo. Averintsika indray mandeha hoe koa tandremo fandraomaizina ny mazava izay ao anatinao. Petraka ianareo. Inona hoe nasaina tandremantsika?
tandremana mba tsy ho tratry ny maizina ny mazava ao anatitsika. Fatatsika tsara ry havana fa tsy miara-mipetraka ny maizina sy ny mazava. Rehefa mandrehitra jiro sika dia mazava ny manodidina tahaka nyty eto amiko ity zao. Ny fanohatra amin'izany kosa rehefa tapaka ny jiro, maizina ny andro, tapaka ny jiro dia maizina ny manodidina. Inona moa ny atao hoe olona manana ny mazava? Ndeha tsika rehetra miara-mamaly. Ny olona manana an Jesosy Kristy no lazaina hoe efa manana ny mazava, na koa atsotsika hoe zanak'Andriamanitra. Izao no dikan'izany manana ny mazava zany. Tsy manao ny tsy marina, manana ny mazava ao anaty, ny olona tsy mandaingy, ny olona tsy mangalatra, tsy manao izay mahamenatr'olona. Zany ny atao hoe manana ny mazava satria manana an Jesosy Kristy ao anaty isika. Vao telo taona monja ry havana i Katia dia efa nahay nitendry zava-maneno izy tahaka ny piano, tsy misy tahaka azy satria efa nizary ny ray aman-dreniny raha teo izy hianatra mozika. Ry zareo ihany koa taranaky ny mpitoro filazantsara ka efa fatany Katia daholo ireo feonkira izay mitaona ny olona anaiky an Jesosy Kristy, Jesosy Kristy ilay manana ilay mazava, satria mpitoro filazantsara ny raharan'izy mianakavy kely. Ndray andro ary nanao fampisehoana i Katia kely sy ny ireo mpiaradia aminy. Nanao fampisehoana tao am-piangonana izy ireo. Ka ny laharan-kira fahavalo amby roapolo 𝗧𝗥𝗜𝗫 haintsika tsara angamba ny tononkirany 𝗧𝗥𝗜𝗫 ohatra hoe averintsika saintsaina ny tononkirany 𝗧𝗥𝗜𝗫 hatrany amin'ny andinin'ny fahatelo. Iny zany ny feonkirany tendren'ny Katia tao am-piangonana. Vao nahen'ny feonkira nefa reto mpijery lanonana izay nikarakarain'ny Katia tsy nahatanto fa niara-ny redona n'ilay hira fahavalo amby roapolo. Tsy tapitapitra izay. Nisy olona anankiroa, ny ray nivoaka avy taria amin'ny ilany avy taria, ny ray nivoaka avy tato amin'ny ilany avy tato, lasa niakatra taty amin'ny pilipitra ry zareo roa rehefa hifarana ny hira. Ny famihan'izy roa ny fampitolona. Azontsika tsara ny tononkirany laharan-kira valo amby roapolo, afaka mamelatra ny tononkira tsika misaintsaina ny tononkira fahavalo amby roapolo. Gaga daholo ny tao am-piangonana fa ahoana? Fa misy inona? Satria niara-nitsangana ilay olona dia ny famihana taty amin'ny alitara. Rehefa tapitra ilay hira fahavalo amby roapolo, nitsangana pastera nanontany hoe fa inona ny anton'ireny fihetsika nataonareo roa ireny? Hozy izy tamin'ilay niara-nitsangana avy taty sy tatsy. Dia namaly moa izy roa nanao hoe sofa nisy pastera ty androany ity. Fa raha tsy zany dia efa lasa maizina ilay mazava tao anatinay. Hozy izy anankiroa ilay hoe ny famihana teo ambonin'ny alitara. Ka izy reto ry havana olona efa mifankafantatra tsara, olona efa manana an Jesosy Kristy tao anatiny izy ireo, ary mpihavana fa sainga ny fandrafy, ny fampifahavalo, no ninona hoy izy ianareo? No ny adilova. Efa tsy ny fampiteno efa ntaonany maro, efa ny fanozina mihitsy ara hoe tsy hifandevy maty nataon'izy roa. Sofa mbola misy ty alahady ty, indrindraindrindra ty alahady androany izay namantarantsika ny teny hoe kotandremo fandrao maizina ny mazava ao anatinareo. Samy mandiny teny isika ry havana, samy mieritreritra ny azy. Zay le tantara. Inona ny lesona tsoatsika avy amin'izany teny izany? Ialao ny maizina mitady hamono ny mazava ao anatinao. Samy manana ny mazava ao anatiny isika satria efa manana an Jesosy Kristy ilay mazava isika. Matoa mitondra anarana hoe kristianina. Efa vita batisitsika, manana an Jesosy Kristy ilay mazava. Koa dia ialao izay fantatrao fa aizina mety hamono ilay mazava ao anatinao. Ka manaova tahaka izy roa vavy izay ny famihana taty ambonin'ny alitara, mahatsiaro ny adisony, mahatsiaro ny faharatsiana izay nataony, ary ihany koa mifamela heloka. Ny fahatelo dia ny talenta izay anananao tahaka ny an'ny Katia nanao an'ilay feonkira fahavalo amby roapolo.
dia ho fitaovana eo ampelantanan'Andriamanitra nataony hamory vokatra ho an'ny Tompo ihany koa. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ndeha raha tsika mamerina ilay tenin'Andriamanitra teo, aiza moa no misy azy teo? Lioka 2:20 ny 5:30 mivaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa tandremo fandrao maizina ny mazava izay ao anatinao. Amen. Vavaka isika. Andriamanitra misaotra anao indray izahay, fa tsy tianao very izahay. Vonina izahay hitandrina tsara mba tsy ho simba ny maizina ny mazava ao anatinay. Mamela ny fahotanay sy ny ditranay izay efa nataonay teo anatrehanao, Tompo. Fa ampitomboy kosa ny talenta anananay ho fitaovana eo ampelantananao, ho entinay mamory vokatra ho anao, Jesosy Kristy Tomponay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Iaramaky ny soratra masina isika. Izany dia hita ao amin'ny Isaia 9:20.
ny 9/20 hatramin'ny 4/20. Isaia 9:9. 9/20 hatramin'ny 4/20. Izaho amaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izaho dia amaly ny asany sy ny heviny, ho avy ny amorina ny jentilisa rehetra sy ny samihafa fiteny. Dia ho avy ireo ka hahita ny voninahitro. Ary asiako famantarana eo aminy, ary izay afaka mandositra dia irahiko ho any amin'ny jentilisa, dia ho an'ny Tarsisy sy Paula ary Lidia, izay manenjana tsipika, ary ho an'ny Tobala sy Javana, dia ho any amin'ireo nosy lavitra izay tsy mbola nandreny lazako na nahita ny voninahitro, ary tory ny voninahitro any amin'ny jentilisa izy. Ary hitondrany rahalahinareo rehetra izy, avy any amin'ny jentilisa rehetra ho fanatitra ho an'i Jehova, mitaingy tsovaly sy ao anaty kalesy sy filanjana, ary mitaingina apondra sirameva haingam-pandeha ho any a Jerosalema tendrombohitro masina ho Jehova, dia tahaka ny fitondra ny zanak'Israely ny fanatitra ho anina ao anatin'ny vilia madio ho any an-tranon'i Jehova. Ary avy amin'ireo aza no hakako ho mpisorona sy levita ho Jehova. Fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay ataoko no haharitra eo anatrehako ho Jehova, dia toy izany ny haharetan'ny taranakareo sy ny anaranareo. Ary isaky ny voalohambolana sy isan-tsabata, dia ho avy ny nofo rehetra iankohoko eo anatrehako ho Jehova. Ary voky izy ireny, ka hijery ny fatin'ny olona izay efa niodina tamiko, fa ny kankany tsy ho faty, ary ny afony tsy ho vonony, ary atao ny nofo rehetra ho fahavetavetana izy. Ny epistily voalohany ho an'ny Korinthiana 5 ka ny 7 hatramin'ny 7. Ny epistily voalohany ho an'ny Korinthiana 5 ka ny 7 ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na dia afaka amin'ny olona rehetra azaho, dia mbola nataoko mpanompo ny olona rehetra ihany ny tenako mba ahazahoako maromaro kokoa. Tamin'ny Jiosy dia tonga toy ny Jiosy aho mba ahazahoako ny Jiosy. Tamin'izay ambany lalàna dia tonga toy izay ambany lalàna aho, na dia tsy ambany lalàna azaho mba ahazahoako koa izay ambany lalàna. Tamin'izay tsy manana lalàna dia toy izay tsy manana lalàna aho, kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna amin'Andriamanitra aho, fa ambanin'ny lalàn'i Kristy, mba ahazahoako izay tsy manana lalàna. Tamin'ny malemy dia tonga malemy aho mba ahazahoako ny malemy. Efa tonga zavatra rehetra aho amin'ny olona rehetra mba amonjeko ny sasany na iza na iza. Ary zany rehetra zany dia ataoko noho ny filazantsara mba ho tonga mpiombona aminy aho. Filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Jaona. Jaona 2:20, 7:70 hatramin'ny 7:50. Jaona 2:20, 7:70 hatramin'ny 7:50. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo vakitsika eo am-pitsanganana. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo nanangona ny Sinedriona ka nanao hoe:
ahoana no ataontsika fa iny lehilahy iny dia manao famantarana maro. Raha velantsika hanao toy izany ihany izy dia ino azy avokoa ny olona rehetra. Ary hoavy ny Romanina ka handrava ny fonenantsika sy ny firenentsika. Ary ny anankiray taminy dia Kaiafa, mpisorona be tamin'izany taona izany, nanao taminy hoe: ianareo tsy mahay na inona na inona, na misaina akory, fa tsara ho anareo raha ny lehilahy iray no faty hamonjy ny firenena, mba tsy ho rava avokoa ty firenena ity. Ary tsy niteny izany ho azy izy, fa satria mpisorona be tamin'izany taona izany izy, dia naminany fa Jesosy ho faty hamonjy ny firenena. Ary tsy hamonjy io firenena io ihany, ary tsy hamonjy io firenena io ihany, fa mba hanangona ny zanak'Andriamanitra izay efa niely ho antoko iray. Koa hatramin'izany andro izany dia ny endry hahafaty azy ireo. Ray Masino, manao asinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Vavaka isika. Jesosy misaotra aminao izahay fa afaka namaky ny soratra masina. Ankehitriny iain'ny teninao izahay Andriamanitra avy amin'izany. Koa ianao fanahy masina no hanamasina anay, ahafahanay mandray ny sitrapon'Andriamanitra. Ny mpanomponao izay tondra ny teninao ihany koa dia ianao fanahy masina no omba azy. Amin'ny anaranao Jesosy no ivavahanay. Amen. ho amintsika rehetra ny fahasoavana mmpanofiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny Korinthiana voalohany toko 5
manomboka amin'ny andininy 720. Ny Korintianina voalohany toko 7 manomboka 10. Vakitsika rehetra aminaran'ny Tompo izany manao hoe ary izany rehetra izany dia ataoko noho ny filazantsara mba ho tonga mpiombona aminy aho. Mpiombona amin'ny filazantsara ny Paoly. Ny zavatra rehetra ataoko ny Paoly dia tonga aho mpiombona amin'ny filazantsara. Amin'ny epistilin'ny Paoly dia ny epistily ho an'ny Korintianina miresaka matetika indrindra momba ny filazantsara. Ao ny misy teny hoe lozako raha tsy mitory filazantsara. Ao ny misy teny hoe ny filazantsara dia herin'Andriamanitra ho famonjenany mino. Dia izy zany dia miverimberina matetika ao. Ary anatin'izany koa mifampidirina amin'ny Korintianina voalohany dia misy teny zay teneny hoe famiteny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana ho amin'izay ho very fa herin'Andriamanitra amin'izay ho vonjeny. Ny filazantsara zany dia filazana ireo teny, ireo afatra momba ny azo fijaliana. Ary satria Paoly tsy nahitan'i Jesosy fo ny talohany azo fijaliana tamin'ny fahavelon'i Jesosy zany dia zay mahatonga ny Paoly tsy mba miresaka mihitsy momba ny zavatra nataon'i Jesosy. Ary fahendreny zany ry havana, aza midimiditra amin'ny zavatra tsy hainao. Paoly tsy miresaka mihitsy hoe nanao inona ny Jesosy nankany Galilea teraka taiza sy ny sisa. Fa ny azy ny zavatra fantany i Jesosy maty dia nitsangana tamin'ny maty ho famonjenan'ny olona rehetra. Zay natao hoe ny teny ny amin'ny azo fijaliana na antsoina tsindraindray hoe théologie de la croix. Dia io ny filazantsarany Paoly. Tsy le filazantsara resahan'ny apôstôly sasany iny Jesosy nandehandeha nitory filazantsara fa nanazy ny filazantsara ny azo fijaliana. Ka mpiombona amin'io aho Paoly apôstôly, olona miombona amin'ny filazantsara. Izay no akatsika hafatra eto hoe ny kristianina miombona amin'ny filazantsara. Ny zavatra rehetra atao Paoly apôstôly mitodika amin'io, izany rehetra izany dia ataoko noho ny filazantsara. Inona moa izany rehetra izany resahan'ny Paoly? Izay le resahantsika manomboka amin'ny 7:10. Niezaky Paoly ny taonany olona rehetra ao amin'ny Tompo. Ary zay ny zavatra voalohany hoe miezaka mitaona ny olona rehetra ao amin'ny Jesosy Tompo. Zay zany ny fiombonana amin'ny filazantsara. Tenenin'ny Paoly apôstôly amin'izay ny 7:10 vakitsika. Ahoana ho sisa? Fa na dia afaka amin'ny olona rehetra aza dia mbola nataoko mpanompon'ny olona rehetra ihany ny tenako mba hazoko maromaro kokoa. Nanary ny fahafahany Paoly. I Paoly izay zanakam-panan-karena. I Paoly izay manana zom-pirenena romanina. I Paoly izay manam-pahaizana. I Paoly izay jiosy iringiriny. Najaminy daholo zany nataony temboraka fa naleny nanompo ny olona rehetra noho ny amin'ny filazantsara. Mba azahoana olona maro amin'ny filazantsara. Zay ny dikan'io. Dia tany saina amin'izay izy ny zavatra nataony hitomana ny olona rehetra. Tamin'ny jiosy aho izy dia naninona? Tonga jiosy. Izy zany tsy hoe kory manao accommodation na assimilation i Paoly. Misy dikany matombo teny an'io izy fa tsy hoe manaradrian-dramony dikan'izay. Tsy izay mihitsy. Tsy hoe izay miaraka amin'ny amboalambo dia amboalambo. Ary matetika manko ny kristianina zany mpanara-davahana. Dia izay no mahatonga n'izy hoe zaho Paoly apôstôly jiosy raha miteny hoe jiosy dia resaka firazanana zany. Ny jiosy dia manavakavaka. Ny jiosy dia manambony tena. Ny jiosy dia taranaka voafidy. Rehefa iresaka amin'ny jiosy izy dia hainy manana an'ireo zavatra ireo ny jiosy. Izay le hoe tamin'ny jiosy dia tonga jiosy. Mba azahoako ny jiosy na zany misy tanjona foana hoe mba azahoana amin'ny jiosy
fa tsy hoe kory hoe miaraka amin'ny jiosy zany a satria resy tosika na tetovitovy loko na maka 19 fa manana tanjona ozy izy a dia ny mba ahazoako ny jiosy ao amin'ny Kristy. dia ny manaraka tamin'izay ambany lalàna dia tonga to ambany lalàna koa misy karazana jiosy a izay jiosy kokoa noho ny hafa amin'ity resah mpanompon'ny lalàna za koa io Paul fariseo hoe fantatra io fomba ny jiosy io za voafora tamin'ny andro fahavalo ka raha hitandrina ny lalàna nareo za koa mahatandrina tadi tsara fa Paul a dia olona mitandrina ny lalàna matetika dino zay fa ny olona mieritreritra hoe antinomiste zany hoe mpanohitra ny lalàna anti manohitra dia ny nomos lalàna tsy zay mihitsy Paul fa nitandremana io fa hoy izy kosa hoe lalàna tsy mahavonjy fa i Paul dia mitandrina ny lalàna mihitsy hita amin'ny asin'ny apôstôly satria tsy tiako izy ny ratso maso manoloana ny mpitandrina ny lalàna niezaka koa hitandrina ny lalàna izy a mba ahazoako andry zareo. Misy tokony olona fahatelo ndray tenenina mandiny faraika amin'ny roapolo hoe amin'ny olona tsy manana lalàna misy koa ny olona tsy tam-dalàna dia vakiny tsara hoe tamin'izay tsy manana lalàna dia toy izay tsy manana lalàna io tsy niteny hoe narina ny lalàna fa toy izay ny fijery azy na teo amin'ny jiosy na jentilisa dia misy olona tsy tam-dalàna ny jentilisa moa tsy manana lalàna raha teo ara-pivavahana tahaka amin'ny jiosy fa ny zelota dia mpamon'olona tsy miraha tsony ny didy folo hoe aza mamon'olona izy fa nazy ny fitiavatanindrazana dia afaka monoana olona dia mahay miaraka amin'ireny koa i Paul apôstôly fa zaho izy manana lalàna ihany zay ny tenenin'ny Paul apôstôly mba azoako ny tsy manana lalàna zay ny antony za zaminy tonga zavatra rehetra miezaka hitaonany olona rehetra amin'ny 2:20 tamin'ny malemy dia maninona tonga malemy koa izy mba azoako ny malemy resahany eto dia ny malemy finoana ny sasany tamin'ny jiosy zany a mbola mitandrina ny fady kisoa fady ny saron-dokotra sy ny karazan-java-maniry maro samihafa zaho Paul afaka mihinana ny reny fa miaraka amin'izareo a dia aleoko mitandrina aloha ny jentilisa sasany koa zany a manana ny fadiny koa misy amina tsy maintsy aterina amin'ny sampy vao amina tahaka amin'ny faritra sasany eto Madagasikara ny omby a tsy maintsy ny musulmane manapaka ny lohan'ny omby ka inana anao sa tsy inana fa nivavaha amin'iny dia misy olona zany a malemy finoana ho Paul apôstôly dia tsy samy mihinana an'io izy dia mandefitra miaraka aminy koa ozy izy Paul apôstôly a so manafotona aminy misy olona mbola votsasaina tsy mahazaka dia hoy Paul apôstôly avy eo a amin'ny andininy tapaka 2:20 hoe tonga zavatra rehetra amin'ny olona rehetra mba amonjeko ny sasany na izy tsy discible akory Paul fa matetika manko ny kristianina misadapta na manao accommodation na assimilation noho ny tombotsoan'ny tenany fa tsy noho ny fitoriana ny filazantsara mahatonga azy a manara-davà tsy izay le tenenin'ny Paul tsy le kristianina manao tanalahy akory le teneniny satria betsika ny kristianina raha mifaninana manompa ny olona dia miezaka koa izy anompo moatra an'ireo sy izay le tenenina eto fa mitanjona dia amonjena ny hafa zay ny tenenin'ny Paul apôstôly na iza naiza dia miezaka aho izy hitaonany hafa miezaka hitaonany hafa satria Kristy koa amin'ny filazantsarany Jaona voalaza teo na ny mpisorona be ary olona tsy mihinan'ny Kristy dia naminany fa i Kristy zany ho faty hamonjy ny olona rehetra mitanjona ny olona rehetra ary zay le tadiavin'ny Paul hoe na ny olona tsy mino ary dia mahalala hoe Kristy ny hoe te hamonjy ny olona rehetra ka ina nataoko mba hamonjeko ny olona rehetra tonga piombona amin'ny filazantsara afaka mitsofoka amin'ny toerana rehetra ny tiany Paul resah mitsofoka amin'ny kolontsaina rehetra amin'ny saranga rehetra lokon'ny olona rehetra toerana rehetra fa tsy hoe kory hoe filazantsara manara-davà amin'ny zavatra rehetra tao
ka raha manompa ny olona manompa koa ianao, mangalatra amin'ny olona mangalatra koa ianao. Tsy izay le eto fa filazantsara herin'Andriamanitra tahaka mitenenany Samaritanina tamin'ilay vehivavy nanao hoe tsy noho ny filazanao ihany fa mitenanay mihitsy ny nandre fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Zay no tadiavin'ny Paoly hoe na ny malemy na manana lalàna na ny tsy tandalàna na midiosy na izy dia miezaka mba hahatonga amin'ireo ao ambalan'Andriamanitra. Ary zay mahatonga hoe ny teny amin'ny azo fijaliana ho Paoly apôstôly herin'Andriamanitra ho amin'izay hovonjena. Io herin'Andriamanitra ny entoka amin'ny toerana rehetra mba azoako mitory amin'ny olona rehetra. Ary iny matetika tsy hain'ny kristianina fa heverin'le hoe izy mitovy loko amin'ny olona rehetra zany no mahavonjy ny olona. Tsy zay vao maika tsy voavonjy ny olona satria ianao ndray no manaraka ny adalàna. Tsy zay ozy izy Paoly apôstôly. Ary zany mitarika atsika amin'ny tapany faharoa hoe rehefa miezaka mitaona ny olona rehetra i Paoly apôstôly dia ao anatin'izany izy mijoro hatrany ho vavolombelona, mijoro hatrany ao amin'ny tompo, satria misy tohiny manko le tenin'ny Paoly teo. Verenantsika izy zaho izy olona afaka, 7:20, kanefa miezaka ozy izy mba azahoana ny olona tsy afaka mba hiaraka amin'zareo. Misy fetra zany hoe za dia olo afaka, jiosy kristianina koa zay le izy. Fa tsy hoe jiosy dia mitana lalàna jiosy dia miverina fantatro fa jiosy fa za koa kristianina, fantatro fa malagasy fa za koa kristianina. Inona tsy azoko atao amin'ny maha-malagasy kristianina, amin'ny maha-tanora kristianina anao sy ny sisa. Izay le resaka eto. Mitaona ny olona rehetra ianao tahaka ho Paoly fa tadidio tsara, fa misy fetra, misy fijoroana tokony ataonao. Ary zay mahatonga azy miteny hoe tamin'ny ambany lalàna dia ohatrany tsy manana lalàna fa nefa za dia manana lalàna ozy izy. Hajaiko, tandrovako, arovako dia ny lalànan'ny Kristy, lalànan'ny Kristy. Ka ny fijerinao ohatra ny olona tsy manana lalàna satria miezaka amin'ny tsy manana lalàna, kanefa za ozy izy dia manana ny lalàn'ny Kristy ao anatiko eo. Fa tsy hoe manaraka nataon'olona rehetra dia miavery aminy, mitarika ny malemy mba hahery ozy izy fa za dia mahery. Fa ny ataoko zany mitarika azy mba hahery fa tsy midina akory. Zany hoe tsy mitaona ny olona idina zany ny filazantsara fa mitaona ny olona hiakatra. Tamin'izay ny anao firotsahana an-tsehatra zany na étude hoy izy nareo na ny fiarahamonina zany dia nisy fitoriana filazantsara amin'ny mpivaroteny. Dia ny fitsipika voalohany rehefa any zany amin'ny lafiny velany dia tsy maintsy mipataloha jeans daholo, izahay na ny vavy na ny lahy. Izay le hoe mba hitovitovy amin'zareo zany ianao, ary ianao afaka manao sorte zany satria raha ianao complet ianao zany ilatsaka tsara lalàna dia ozy la vaventy zany client zany ozy ny sasany. Fa misy zavatra hitovizana amin'zareo azo ianao mba azoako. Zay le tenin'ny Paoly apôstôly zany, mba azoako andro zareo. Fa tsy ianao indray ny voasitony any midina any. Zay zany le tian'ny Paoly resany hoe misy ny fijoroana vavolombelona anatin'ny manana tanjony ianao. Ary zany mahatonga ny olona tezaina hivoatra rehefa tonga amin'ny sampina, rehefa tonga ao tsika tsisy marina dia iray aza fa nivoatra ve ianao hatramin'ny mahadekôrina anao, hatramin'ny nafifoazana anao, hatramin'ny nazao ianao. Ary zay le tenin'ny Paoly apôstôly hoe ho anatin'izany rehetra samy mitsofoka amin'ny toerana io ianao fa miakatra ary mampiakatra ny hafa koa. Zany hoe tsy adaptation ny ilaina fa transformation. Ahoana Paoly apôstôly, raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, fa efa lasany. Fa misy olona mijanona amin'ilay mahatranainy azy ihany
janona mahatranainy azy amin'ny olona ka tsy zay le ilaina ho Paoly apôstôly, tsy zay mihitsy ny ilaina fa na Andriamanitra ara sady mamonjy izy no manitsy amin'izay atoko 1:20 teo omeko araka ny asany sy ny heviny reo izy ahitsiny sady mamonjy izy no manitsy ho alaiko daholo ny zanakao ny vezivezy tany very tany ozy izy hoentiko reny ary anaovako lanitra vaovao sy tany vaovao zay ny teneniny amin'io kanefa ozy izy ny sasany ho faty satria niodina tamiko sady mitory Andriamanitra manangona Andriamanitra sainga manitsy koa izy fa tsy gaboraraka kory ny filazantsara tsy zay mihitsy fa mitaonany olona mijery ny olona tsirairay dia manitsy azy tsy kelikely ny filazantsara. Filipianina 3:12 sy 4:20 itsika mpitory zany tsy tokony mora afa-po fa tokony miezaka tahaka ny Paoly apôstôly. Filipianina 3:12 hatramin'ny 4:20 vakitsika. Ahoana hoy izy tsy toy ny efa nahazo sahady na efa tanteraka sahady fa miezaka niazona zay niazonan'i Kristy Jesosy rahalahy tsy mbola atao fa efa nahazo koa ny tena fa zavatra ray loha ihany natao manabdino ny zavatra narina ka miezaka anatratra izay zavatra eo aloha. Eny miezaka anatratra ny marika azoko ny lokany fiantson'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy. Aza malaky afa-po ianao rehefa nanao katekomena na rehefa nanao mpiandry na rehefa nanao an'izao ary ianao mpitory koa aza malaky afa-po. Paoly ara matahotra hoe mitandrina azy izy miezaka anatratra ny marika manenjika ny ao ambony azy izy fa tsy malaky afa-po. Verenantsika ny Korintianina 1:7 teo. Paoly ara io Paoly masina be io mbola matahotra jere mitoy ny tsiny vakitsika Korintianina 1:7 manomboka amin'ny 7:20 hatramin'ny 7:20 io jere mitahotra Paoly. Ahoana hoy izy tsy fantotra rehefa fa zay miazakazaka amin'ny tany fiazakazana dia samy miazakazaka avokoa nefa iray aminy mahazo ny loka miazakaza toy izany mba hazonareo ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa ireny dia satroboninahitra mety olo ihany fa na isika kosa no tsy mety lo. Ary raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy manao kitoto ary mamely totondry nefa tsy mamely rivotra fa asiko mafy ny tenako mangana andeha voziko fandrao na dia efa mitory tamin'ny sasany aza dia ho lavina kosa. Miezaka ho Paoly apôstôly mba anatin'ny kianja manaja ny fitsipodalao rehefa miazakazaka ary rehefa manao totondry satria sport resahan'ny Paoly io ny boxe tamin'izany fotoana izany dia misy vy amin'ny tanana ary mavesatra le vy ka raha ianao mamely rivotra dia very équilibre ianao dia tatazana moramora dia maratra tsara ianao satria misy zavatra marandrina miteny ka tsy mamely rivotra ao Paoly apôstôly. Ina ny tiany resahana amin'izany mitandrina koa ianao mpitory fa ianao tsy maintsy mijoro amin'ny zavatra rehetra sao ianao indray ny mianjera sao ianao indray ny lavo amin'ny zavatra rehetra atao ary mitandrina. Raisiko ihany le ohatra teo rehefa mitory zany zay zany nandritra amin'ny 3 volana teo zany dia manomboka nanan'le olona confiance ianao dia manomboka resahana ianao fa 3 volana zany maka confiance fotsiny nan'ireo mpivokala reo dia niteny izy nareo tena mafy ka mpiandra pastera moa nareo ary mafy dozy nareo fa ahoana moa tonga nareo miteny an'izany nisy anankiray mako zay tamin'ny fiangonana zany mba nitetateta mitory teo fa moa fotsiny dia efa lasa clientanay izy zay zany ny anao zany dia ary zay koa rehefa amin'ny olona ny olany fariseo tamin'ny andron'i Jesosy mitaona ny olona anao proselita zany hoe vadika jiosy nefa le olona mitaominao nitaomina zareo tamin'ny fiangonana lasa olona ratsy no zareo. Tenen'i Jesosy mihitsy ao
Niezaka nareo mitety ranomasina sy tany maina mba ahazoanareo prozelita nefa ny omaninao ratsy noho ianao. Ary io misy anatin'ny sampany io, misy anatin'ny fiangonana io. Ine olona mitaominao avy tamin'ny velana kao amin'ny fiangonana, rehefa tonga tato izy lasa ratsy noho ianao. Mba eritrereto zany fa misy. Ary zay no manahirana indray amin'ny fiangonana, nanana trombo izy nananompo sampy. Nitoriana filazantsara izy nino izy nanefana samy tompo izy rehefa mpanefana samy tompo na dekona kosa izy efatra ny vadiny tao. Inona ihany ny alana tarina ankatsy zay le hoe niala tamin'ny maizina niditra amin'ny maizina mahagaga. Ary betsaka ny kristianina tratran'izany. Tsy aleo nahita azy nijanona tamin'ny fahotany tary tsy niditra am-piangonana toy izay tenenan-dratsy ny anaran'Andriamanitra. Ary zay le tsy tiany Paoly hoe tandreminareo izy rehefa manao fitoriana. Fa na dia miaraka amin'ny olona rehetra anao, nitaona azy anao tatsy sy taroa tamin'ny faharatsinana ananany tsy anao akory ny midina. Fa ireny fomba itaomanao azy anatin'Andriamanitra, fa tsy anao akory zany ny midina lasa miray volo amin'ny mpanota. Fa ianao no tokony mampiakatra azy ho Paoly apôstôly. Tonga zavatra rehetra amin'ny olona rehetra mba azahoako ny olona rehetra ho Paoly apôstôly. Miezaka hitaona ny olona rehetra, fa za kosa mitandrina amin'ny tenako mba tsy ho lavo anatin'izany. Tsy mora zany le mitory zany fa sady mitory zany ianao no mitandry tena kosa ho lavo. Zay no tiany Paoly apôstôly hoe misy zavatra roa mitandreman'ny kristianina hoe sady miezaka ianao tsy hanafotona olona, miezaka anao hitaona aminy niza toerana misy azy tian'Andriamanitra ho vonjeny io. Na olona namono olona firy, na farafahidiny, na mpangalitra, na inona, tian'Andriamanitra ho vonjeny io. Dia tsy maintsy manatona azy ianao. Mitandry ianao miteny tsy hatafotona azy, tsy manao boka mialompoza. Nefa kosa tandremo fa ianao koa mbola ho tsaraina. Ary tsy andefitra aminao amin'izany Andriamanitra. Mafimafy koa izy aza dia mba mpampianatra be loatra fa mafimafy koa ny tsarananay mpampianatra. Aran'Andriamanitra maso koa ianao amin'ny fitoriana ataonao. Ary zay le tiany Paoly apôstôly amintsika ankehitriny hoe amin'ny toerana maro alentsika, na mpianatra ianao, na tanora ianao, na mankaizy ianao, amin'ny toerana rehetra alenao tadidio fa kristianina ianao, jeren'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra rehetra atao. Inona no mba tenen'ity zanako ty ampivoan'ny olona marobe? Raha manao politika ianao na manao inona, izy ianao zanak'Andriamanitra ianao. Fa tsy anaraka ny fatifatin-javatra rehetra ataon'ny olona, fa ianao tsy maintsy mitsofoka amin'ny fiarahamonina rehetra, na amin'ny arak'asa io, na amin'ny aram-pianarana io, na amin'ny fiarahamonina io, andrenivohitra. Tsy maintsy tonga atsika amin'ny olona rehetra, ny sananga rehetra, hatrany amponja ka naiza ka sainga tabidio fa ianao dia zanak'Andriamanitra ianao. Ary zay le zava-dehibe hoe ianao dia zanak'Andriamanitra ianao. Ka na mitovitovy amin'ny loko ary ianao le tena vary, fa tsy inona mifanotra misy amin'ny Baiboly, tsy parifary. Tsy parifary. Tsy ianao tabidio fa miteny hoe tsy parifary, matetika abidin'ny olona fa zizanie na zizania izy amin'ny teny anglisy. Dia misy le obolona frantsay manao hoe semer la zizanie, zany hoe semer la discorde, zany hoe ianao indray ny mpanaparitika zavatra tsy manjary ao. Efa lasa teny tsotra, tsy ara teny tsotra ivelan'ny Baiboly izy amin'ny kolotsaina frantsay, semer la zizanie zany mpapiely zavatra tsy manjary no asanao. Fa ianao dia avy amin'Andriamanitra. Tadidiky ny 10 minitra ny sekolalady nataon'ny président synodalnay mbola kely, ny kristianina hozy izy dia tahaka ny olona miady ny andaniny izy mitoraka lamokana tody. Dia ny andaniny inona nataon'le andaniny zanak'Andriamanitra izy, le lamokana tody ve no averinao amin'le olona dia isy iainana ve ozy izy. Fa ny anankiray izy mba mamafy inona ranomanitra. Raha lamokana tody no afafin'le olona aminao, ianao mamafy ranomanitra dia isy iainana eo. Fa tsy ianao indray tsipira lamokana tody dia eo nareo mitsamo samy raisina eo zany fa samby maimbo. Fa zay ny fiainana kristianina. Hoy izy le président synodal nitorone tamin'izay mbola kely tamin'izany. Dia eto zany Paoly apôstôly zany miteny hoe za dia mpiombona amin'ny filazantsara, tonga zavatra rehetra amin'ny olona rehetra, amin'ny fotoana rehetra,
ninninona toe-javatra azonao idirina hitoriana filazantsara izy saingy tadydio fa zanak'Andriamanitra ianao mila mitandrina ianao amin'ny zavatra rehetra. Za dia olona manana lalàna ho Paoly, za dia olona afaka, za dia olona mahery, sainga mba azahoaka ny resasan'ireo dia miezaka hitovitovy loko aminy, hitaritako azy mba ahery koa, hitaritako azy mba ho masina koa, hitaritako azy mba ho marina koa ao amin'ny tompo. Ho amintsika manankarivane izany fiombonana amin'ny filazantsara izany. Amen. dia iombona hivavaka isika ry aho. Feno fisaorana anao ny fonay ry Andriamanitra tomponay io, ny amin'ny teny somafaly izay menao anay, anambaranao ny sitraponao izay tianay io tanterahina indray tamin'ity anio ity. Nafatra anay ianao ny mba anananay fiombonana amin'ny olona rehetra ao anatin'ny filazantsara. Impiry tokoa moa ianao ry tompony efa niantso sy naniraka anay mandehana mitoriny filazantsara amin'ny olona rehetra, fa izahay matetika dia
mifidifidy zay itoriana, mifidifidy zay olona iresahana, tsy mibantsina anao Jesosy Kristy ka mijery ireo izay olona tena mila vonjy, mangetaeta ny famonjenao Kristy. Indreto izay Jesosy manolotra ny tenanay mba ho tonga mpanompo tahaka ny Paoly, mba tena ho mpanompo marina tokoa araka ny teninao manao hoe izay te ho lehibe aminareo dia aoka ho tonga mpanompo mba hamonjena fanahin'olona maro. Ianao Jesosy Kristy no efa milaza hoe mahay zavatra rehetra tokoa izay ao aminao, mahay ny zavatra rehetra, mahay mifandray aman'olona na zay verinay ho ambany sy ataony mitsinotsinona azy, dia reny indrindra no anirahanao anay. Fa ianao anie Jesosy nefa nanome ohatra ao anay tamin'ny niarahanao niombona ny sakafo tamin'ny mpamoretra, ka nitenenan'ny ireo mpitondra fivavahana tamin'izany hoe miray petsapetsa amin'ny mpanota, miombona sakafo amin'ny olona tsy mendrika. Aoka ho fantatray manomboka izao Jesosy fa marina ny teninao hoe tsy avy antsony marina ianao, fa ho amin'ireny olona very ireny indrindra, ho amin'izay ratsy indrindra eto amin'izao tontolo izao no anirahanao anay. Ary mangatak'izay Jesosy mba hanananay finoana asahinay mijoro vavolombelona, hanananay finoana miorina tsara, ka raha mirotsaka ao anatin'izany hoe fiarahamonina feno aizina izany izahay, dia mba tena hajoro amin'ny finoana izay hanananay, izahay tokoa ilay mazava izay irotsaka ao anatin'ny aizina, ka mba hamirapiratra ao anatin'izany fiarahamonina feno fahamaizinana izany ilay fahazavanao Jesosy Kristy izay aty anatinay. Mahatoky izay Jesosy fa hiasa aty anatinay ianao ilay Andriamanitra tsy mba mizatavan'olona fa tonga hamonjy ny olona rehetra, ary izany koa no andrahanao anay ankehitriny. Tonga ho mpanompo ny olona rehetra izahay, hizara ny filazantsaranao Jesosy Kristy. Ianao ilay Andriamanitra velona ary nitsangana tamin'ny maty. Jesosy mampianaranay mba hahaizanay mijoro vavolombelona tahaka izany. Ianao ilay fahazavan'izao tontolo izao no efa naniraka anay ihany koa mba ho fahazavan'izao tontolo izao. Dia atolotray Tompo ny fonay, ny manontolonay, hoentinay toriana ny filazantsara. Dia ianao no irinay hanome hery mandrakariva, hanome ny fahazotoana, ary indrindra hamelona fanantenana aty anatinay. Fa tsy foana tsy akory ny fikelezanay aina amin'ny fanefana ny asanao Jesosy Kristy ety ambonin'ny tany. Dia mahatoky izay Jesosy fa amela ny heloka ianao tamin'izay rehetra tsy nahamendrika anay, tsy nahatanterahanay izany sitraponao izany. Andriamanitra mpamindra fo ianao, Andriamanitra mpamela heloka ianao. Ary indreto izay miaiky izany tsy fahatanterahanay izany, fa amin'izao sisa izao dia ataonay tsy ho zavatra ny ainay, fa ianao Jesosy Kristy, ny sitraponao no aoka ny ho tanteraka eo amin'ny fiainanay. Dia amin'ny anaranao Kristy Tompo no anaovanay izany fifonana izany. Amen.
Ny teny famelan-kely koa izay atolotry ny tompo ho antsika. Hoy ny tompo aminao, satria izao niraike tamin'ny fitiavany dia hamonjy azy aho. Anandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Iantso ahy izy dia maly azy aho. Ho eo aminy aho raha ory izy. Hamonjy sy hanome voninahitra azy aho, arovokisako fahaela velona izy, ary asehoko azy ny famonjeko. Fa izao ny fanekena vaovao ho an'ny taranak'Israely. Rehefa afaka izany andro izany ho Jehovah, dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao am-pony, ary izao andriamaniny, ary izy oloko. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony hoe mahalala ny Jehovah, fa samy ahalala avokoa izy rehetra. Hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ho Jehovah, fa avelako ny elony ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Masambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Iombona hivavaka isika. Mbola tsy mitsahatra izay tompo misaotra sy manome voninahitra ny anaranao. Ary indreto izay mahatsiaro vita fihavanana aminao Andriamanitra, ka afaka miresaka aminao malalaka. Ary izany indrindra no anehoanay ankehitriny ny fangatahanay ry tompo Andriamanitra io. Ho an'ny isam-batan'olona izay nandray ny famelan-keloka avy aminao Andriamanitra, dia irinay Jesosy ny tahirizanao izany fahasoaviny izany, aty anatin'ny fonay tsirairay avy, mba tena iainanay tokoa izany famelan-keloka avy aminao Andriamanitra izany. Anananay fo madio ary anananay fitondran-tena mendrika ny filazantsara-nao Jesosy Kristy. Mivavaka izay Jesosy ho an'ny ankohonanay tsirairay avy, ao ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, ianao Andriamanitra no irina anasitrana, analany rofy, eny hanendry ny loharanona rehetina rehetra. Ianao Jesosy Kristy mahalala ireo izay any tokantrano any, nanana ny fanirina kanefa dia tsy afaka miombona aminay ankehitriny. Feno ny fanahinao izy ireny Jesosy, omeny hery mandrakariva, ary ao ka tsy hanadino ny fiaraha-mivavaka tahaka izao. Eo ihany koa Jesosy ny asa fitoriana amin'ny filazantsara izay ataon'ny fiangonana ka anirahanao anay. Apetraka fena eo ampelantananao ny tetikasa maro samihafa, ireo tanjona sy vina maro samihafa. Ianao Andriamanitra no mandrindra sy andahatra ny fotoana, dia ianao no irinay andamina ny zavatra rehetra. Anomeny hery ihany koa ianao, anomeny fampitaovana rehetra amin'ny ara-bola, amin'ny hery sy ny tanjaky ny tsirairay ihany koa. Mahatoky izay Jesosy fa ianao ihany koa nefa anomana ny toerana ny amin'ireo olona izay mila vonjy anirahanao anay. Dia meo anay Jesosy ny fahavononana mandrakariva, anao ny asanao. Hitanao Jesosy ny asa fanavaozana eto amin'ny fiangonanao,
ianao Andriamanitra ihany koa mbola hiaro ny mpiasa. Ianao Andriamanitra no ampandroso ny asa mba ho tomombana amin'ny atsakany sy andavany ny zavatra rehetra. Mivavaka izay Jesosy ho an'ny fikambanany, ho an'ny sampana fifoazana foibe, ho an'ny sampana fifoazana eto amin'izao chapelle militaire izao. Ianao Andriamanitra ihany koa nefa niantso mpanompo ho amin'izany fikambanana izany. Ireo ny zanam-pifoazana Jesosy, ianao no amony antso ao anatin'ny tsirairay. Mahatoky izay Jesosy fa manana olona maro ianao hiasa ho an'ny fiangonanao, hitondra hery, hitondra fampaherezana ho an'ny vahoakanao. Dia io Jesosy, io ny fikasan'izy ireo, ny tetikasan'izy ireo. Ianao anohana trany ny sampana sy ny fikambanana rehetra ato amin'izao fiangonanao masina izao. Io Jesosy ny firenenay, omeo hatrany ny fahazavan-tsaina, omeo hatrany ny fahendrena avy aminao ireo mpitondranay, ny vahoaka malagasy ihany koa, mba hiaina sy andeha amin'ny fahendrena ho amin'ny fandaminana maro samihafa. Mahatoky izay Jesosy fa izahay rehetra izao ihany koa dia atsoinao, satria araka ny teninao manao hoe ny aizina manarona ny firenena, fa izahay kristianina no antsoinao mba hipisahany mazava, mba ho vavolombelonao marina tokoa eto amin'izao firenena izao. Amin'ny anaranao Kristy Tompo no anaovanay izany fangatahana izany, ary mahatoky izay fa na izay rehetra tsy voalazanay azy, dia ianao malala izay mahasoa sy mahatsara anay. Ko apetraka ifeny eo am-pelantananao Jesosy ny momba anay rehetra. Amin'ny anaranao Kristy Tompo ary anaovanay izany vavaka izany. Amen. Andesika ry havana iombona amin'ny fanekempinoana laharana fahatelo, anambarantsika miaraka izany finoantsika izany. Fanekempinoana laharana fahatelo. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany atsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy atsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zananay tokana tombontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy ho manambara ny fanahintsika, fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaova batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay eto mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Mahazo toerana ianareo. Io mampanahiny amin'ny ankatoko ny fandraisana isika, misy ny fandraisana ny volana Novambra, ary misy raha teo ny advento amin'ny farany Novambra. 5:16 any andinin'ny fahatelo tsara vatsy ry Jesosy hitsangana ny mpanefana samy tompo rehetra sy izay mieritreritra no atokana amin'izany volana Novambra izany. 5:16 ny andinin'ny fahatelo.
Volana toko fahavalo. Ny andininy faraika amin'ny telopolo hatramin'ny fahafito amby efapolo. Filazantsara ny soratan'ny Jauna, ny filazantsara araka ny Jauna toko fahavalo andininy faraika amin'ny telopolo hatramin'ny fahafito amby efapolo. Vakitsika rehetra manao hoe dia ho Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy. Raha maharitra mitenika anareo dia ho mpianatra tokoa. Fantatrareo ny maro, ary ny marina afaka anareo tsy ho andeha. Ary rena mandrazika manao hoe taranaka Abrahama izay, tsy izy mandevon'olona hatrizay ilay izay. Ka nahoana nataonareo hoe olonafika ianareo. Jesosy namalazy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay rehetra manota mandevonota. Fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho hafa tokoa ianareo. Fantatra ihany fa taranaka Abrahama ianareo, nefa mitady hamono ahy, satria ny teniko tsy mitombo anatinareo. Izay efa hitako tamin'ny ray no lazaiko, ary ianareo kosa manao izay renareo tamin'ny rainareo. Dia namaly ireo ka nanao hoe Abrahama ny ray anay ho Jesosy tany. Raha zanaka Abrahama nareo dia manao izay ny Abrahama ataonareo. Ka ankehitriny ianareo mitady hamono ahy, izay lehilahy milaza ny marina taminareo, dia izay fahareko amin'Andriamanitra tsy manao ny nareo dia manao ny asa ny rainareo. Izy sazonareo ny tena satria tsy mahita. Ianareo dia avy amin'ny devon'ny rainareo, izay sitraky ny rainareo no tena. Mahazo toerana ianareo. Ny fifandraisan'ny teny sy ny asan'ny olona ary ny fiankohonana, relation entre la parole, l'œuvre ou travail et la filiation ou parenté, d'analyse anthropologique izany. Tamin'ny vanim-potoana tranainy ny antikité, fatatsika efa mizara aloha, misy ny antikité talohan'i Jesosy, misy ny taorian'i Kristy. Dia ny tena antikité zany dia fatatsika fa le talohan'i Kristy zany. Ny fisainan'ny olona tamin'izany fotoana zany rehefa tao ny fikarohana dia mifandray ny temin'ny olona, ny asan'ny olona sy ny ray aman-dren'ny olona. Ary raha vakina tahak'izay dia hainao ny mamaky amin'ity Jauna ity, satria i Jesosy zany milaza hoe raha ny zanako afaka anareo dia ho afaka anareo. Zay ny olona afaka zareo taranaka Abrahama. Misy resaka taranaka Abrahama ao, misy resaka iza ny rainareo, misy resaka hoe devoly ny rainareo. Tamin'ny andro taloha zany dia zao ny fandehany. Ny zanaka dia mpitondra teny ny ray aman-dreniny. Ny zanaka dia manao ny asan'ny ray aman-dreniny. Chacun connaît le métier de son père. Tsy maintsy hainao aloha no asan'ny ray aman-dreninao vao afaka manao asa hafa ianao. Zay zany ny fiainan'ny olona manodidina ny ranomasimbe Méditerranée zany izay misy an'i Jesosy. Manomboka amin'ny Spanie, atao hoe Espagne, mihodina amin'ny Italie, Roma, Grèce, Asie mineure, dia mihodina aty Afrika. Ny Afrika fantatry ny olona dia ireto avy: ny Éthiopiana, ny Libyana, ny
Egyptianina. Zay zany izao tontolo zao tamin'izany fotoana zany. Dia misy tapany zany a ranomasina be eo ampovoany fa tsy fantatry olona zany hoe pasifika zany ny atlantika zany tsy fantatry ny olona. Dia izao ny fomba ny zareo tsy maintsy hainao aloha ny asan'ny ray aman-dreninao vao manao asa hafa ianao. Zay mahatonga ripetera dia mpanarato. Zay mahatonga ny Davida dia mpiandry ondry aloha satria mpiandry ondry ny ray aman-dreniny. Vao lasa miaramila izy a zay vao mitondra fanjakana. Zay zany ny fomba fiaina amin'ny olona taloha zany. Raha azontsika zany a dia inona zany ny asan'i Jesosy? Mpandrafitra aloha zany Jesosy a zay vao nanao mpampianatra. Ye zany io. Zay mahatonga amin'ny soratra masina miteny tsy io ve le mpandrafitra zanaky Josefa? Chacun fait le métier de son père. Dia tsy maintsy hainao ary lalàna amin'ny fiarahamonina zany ny asan'ny ray aman-dreninao. Ary zany zavatra azo eritreretina amin'ny fotoanantsika ankehitriny a. Inona ny mampahantra ny olona sy ny sisa aloha sy ny takan'izany a fa ny ankamaroan'ny olona sady tsy hainy ny asan'ny ray aman-dreniny tsy nahay asa hafa koa izy. Fa ny olona zany dia tsy maintsy mahay ny asan'ny ray aman-dreniny ary mpitondra teny ny ray aman-dreniny. Dia rehefa vakitsika amin'izay ty Jaune ty zany a zareo mitady zanaky Abrahama. Hoy izy Jesosy, fantatro fa taranaky Abrahama nareo nefa mitady hamono ahy ianareo. Hatria ny teniko tsy mitombo anatinareo. Ho zareo zay rairaka zanaky Abrahama ka. Raha zanaky Abrahama nareo dia ny asan'ny Abrahama nataonareo. Ka i Abrahama tsy namono olona. Fa manoana nareo ny te hamono anahy. Azonareo amin'izay ny fandraisan'le asa sy le ray aman-dreny. Fa nareo zanakiza hoy Jesosy ry ambanimbany. Zay zany misy anina andininy fahafiro. Amdininy fahaefatra amin'ny efapolo. Ianareo avy tamin'ny devoly renareo. Ka zay sitraky ny renareo ny tianareo atao dia izy dia mpamono olona. Azonareo ve zany? Satria ny asa amin'ny devoly io ihany a itoetsaina tamin'ny antikité na ny fahagola ihany nampiasain'i Jesosy hoe raha zanaky Abrahama nareo manaova asan'ny Abrahama. Abrahama zany olona tia fihavanana. Nanompana fa maninona nareo manao asa hafa? Manana ray hafa ianareo dia iza ny rainareo? Ny devoly. Ny zavatra faharoa resamin'i Jesosy koa hoe zao ko ny porofo faharoa Jesosy maninona nareo tsy mahay miteniko. Ndininy fahatelo amin'ny efapolo. Manahoana tsy azonareo ny teniko? Satria nareo ray hafa. Ny olona iray reny rairay a na amin'ny fotoana ankehitriny tsy misy hoe teraka le voalohany dia miteny sinoa, teraka le faharoa dia miteny komoriana, teraka le fahaefatra dia miteny bulgaria, dia teraka le sasany a dia misy an'izany sa tsisy? Na samy foka eto Madagasikara raha tsy manao an'izany hoe le voalohany miteny tsy miety a dia le faharoa miteny Antesaka dia le fahaefatra miteny Besileo. Izay zavatra tsy zay miteneny manina tsy azonareo miteniko Jesosy le zany zanak'Andriamanitra. Tsika zany le tokony mitovy fiteny. Fa manina tsy azonareo miteniko? Tsy rairay zany tsika ho Jesosy. Zava amin'ny Andriamanitra. Dia toizany ihany ave zany hoe fa satria zany a nareo a tsy zanak'Andriamanitra. Zay avy amin'ny Andriamanitra dia ny fafita amin'ny efapolo. Zay avy amin'ny Andriamanitra dia mihaino ny tenin'Andriamanitra. Izany tsy hainonareo satria tsy mba avy amin'ny Andriamanitra ianareo. Resaka filiation zany a ahitsiny Jesosy amin'ny fomba ny antikité mihitsy hoe chacun fait le métier de son père et porte-parole de ses parents. Maninona nareo manana tenim-pirenena hafa? Tenim-pirenenareo izy Jesosy tenim-pirenena devoly satria nareo mpandainga. Fa raha miteny a tokony ho azonareo satria zany avy amin'ny ray. Manina tsy azonareo ny teniko satria nareo tsy avy amin'ny Andriamanitra. Zanareo zany a sady tsy zanak'Abrahama Abrahama zany zareo no tsy zanak'Andriamanitra. Zay no tiany Jesosy tenenina amin'reto olona reto hoe ianareo sady tsy zanaky Abrahama no tsy zanak'Andriamanitra. Satria Abrahama tsy mpamono olona. Fa ny mpamono olona dia ny devoly. Raha miteny ndray zanak'Andriamanitra nareo maninona nareo tsy mihay mitenin'Andriamanitra, tsy mihay miteniko, dia kan'izany nareo tsy zanak'Andriamanitra koa fa zanak'iza?
zanaky ny devoly satria ny teny pireneny devoly dia nilainga tadidy tsara fa zay ny teny pireneny devoly dia nilainga tadidy tsara zay izy dia renilainga ho izy ary mpandainga hatramin'ny voalohany amindininy efatra amin'ny efapolo ianareo avy amin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao izy dia mpamon'olona hatramin'ny taloha ary zay ny voalohany critère voalohany faharoa tsy mitoetra amin'ny marina ary tsy misy marina ao aminy raha mandainga izy c'est sa propre zay ny dikany anazy zany ny azo ny lazainy satria izy mpandainga sady rainilainga le zavatra roa ataonareo Jesosy manambara fa tsy zanak'Andriamanitra ianareo tsy zanaky Abrahama ianareo fa ianareo dia zanaky ny devoly satria mpamon'olona zanaky ny devoly satria mpandainga dia ohatra zay zany fomba hamakina n'ity dia azy satria nitoetsaina tamin'ny andro taloha dia ianao mpitondra temin'ny ray aman-dreninao dia ianao dia mahay ny asan'ny ray aman-dreninao na dia tsy ataonao ary io fa hainao kosa io fa ianao afaka manao asa hafa avy eo ny olona zany mahay ny asan'ny rainy aloha antikité zany resako zany fa tamin'ny androtsika ny eo aminay sady tsy mety anao pastera ny tsy mety anao miaramila fa le toetsaina tamin'ny andro taloha ny nanazavana ny texte io hoe zay ny fomba fisaina tamin'izany ianao zany fantatra raha vao fantatra ianao dia fantatra ho azy ny ray aman-dreninao azy vele izy dia raha fantatra ny ray aman-dreninao dia fantatra koa izy ny zanany ary zay ny entiny Jesosy hoe fantatra ny voany no afantarina ny hazo mitovy amin'izay aminy io ka zay nafantarina hoe ianao ve zanak'Andriamanitra zanaky Abrahama sa zanaky ny devoly fantatra amin'ny teninao sy ny asanao io ho Jesosy fa ny olona dia manao ny asany rainy dia miteny amin'ny fitenin'ny rainy fa tsy hoe hafa amin'ny tenin'ny rainy dia hafa amin'ny fitenin'ny zanany fa ny teny fototra iangana dia tenin'ny ray aman-dreny tenin'ny reny ozy ny mpanabe ny angana zany ary zay zany ny zavatra kolotsaina amin'ny fiarahamonina koa indrindra fa tsy tiantsika teny vahiny ny zanakareo tsy mahay tenin'ny reny intsony hafa amin'ny tenin'ny reniny hafa amin'ny tenin'ny zanany dia le tenin'ny jafikelinao zany inona rehefa avy eo satria sady tsy hainy tenin'ny reniny ity asisika fa misy zavatra maro tokony arahantsika amin'ny soratra masina hoe hainao aloha ny ao an-trano vao mivoaka izy miteny be tsy misara hoe ny jijy avao an-trano vao mivoaka ary zay mahatonga ny malagasy miteny hoe iandriany koa izy dia ny hafa io ihany ny tenen'i Jesosy amin'ny fomba hafa hoe hainao ve ny fototra ny avianao aloha vao miteny sy miasa ianao da amin'izay ho hitanao ny zavatra foto-kevitra zany resahana zany fa tsy midika kory zany hoe za zany tsy maintsy andretsa-kiraro satria mandretsa-kiraro ny dadako tsy zay ny tiana resahana eto fa hoe fantatrao ve ny anganao ny atilavaka ny adinanao ny soratra masina sy ny vatolampy nakananao vao afaka mandeha ianao tsy afaka mandeha ny olona raha tsy mahafantatra ny fototra ny aviany ilaina ny mahafantatra hoe izy ianao ary avitaiza ny fomba anareo mitandazana ny fiangonana nitaizanao afantaran'olo hoe izy ianao afaka rerehanao ve fa voataiza teto amin'ny chapelle militaire ianao sa menitra ianao raha hiteny hoe zay manko chapelle sa ianao afaka mirere tena nitezaina ny olona tao ary ny voatra zay mianakavy zay ny tiana resahana eto amin'ny ataon'ny kristinareo Kristy tsy mivoatra mihitsy satria devoly kay ny rainareo fa raha zanaky Abrahama nareo zanak'Andriamanitra mivoatra ianareo amin'ny zavatra rehetra aingana isika ho tena zanaky Abrahama sy zanak'Andriamanitra tokoa hivavaka isika misodranao zay tompony amin'ny Kristy tahafinay Kristy dia nanao ny asan'ny ny raiko miasa ankehitriny za koa miasa Kristy dia tenin'Andriamanitra mihitsy velona hita maso Paoly apôstôly koa ny teny hoe aoka nahaka ianareo tahaka nahafaka ny Kristy mila manahaka anao Andriamanitra zay satria zanak'Andriamanitra tenary zay anahaka anao amin'ny fiteny amin'ny asa araka ny voalaza teo fa mitoetra amin'ny fihetsika koa
amin'ny fisainana amin'ny fijery mba hahatonga anay hivoatra trany anatiny anao. Ny omona amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo izay hamasina mba ho tena zanakao, manana tenin'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra ka ho tena olona afaka tokoa. Misaotra Tompo fa mivavaka izay ho an'izay tsy afaka manatrika izao fotoana izao koa, nefa miomana andray ny fanasan'ny tompo fa na masina afaka manomana azy ireo amin'izany. Dia miombana mivavaka ao amin'izy ireo izay, ao ireo marary izay ho tolorina fandraisana koa, ianao Andriamanitra efa aloha lalina amin'ny fahasitranana, andraisany koa ny zava-masina rehefa tonga any aminy. Izany angatany amin'ny anaran'i Kristy Jesosy Tompo. Amen. Mangataka fiankira isika dia iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana. Ny tompo loharam-piadanana ne anome fiadanana anareo mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Ary noho izany izahay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra, satria rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra izay notoriana ianareo dia tsy noraisinareo tenin'olona, fa araka izay marina dia ny tenin'Andriamanitra izay miasa ao anatinareo izay mino koa. Tesaloniana 1:2-7. Toy izao indray amin'ny vaovao voaray tamin'izao maraina izao. Araka nefa fantatsika fa nisy ny valopy izay nozaraina tamintsika amin'ny fanatsarana ny atin'ny fiangonana, koa dia manentana antsika mpianakavy ny finoana amin'ny famerenana izany valopy izany, fa mbola maro ireo asa izay mbola miandry. Dia izay mbola tsy nahazo ny valopy dia isy ny valopy izay ho zarain'ny dekona ao anatin'ny fanaovantsika ny rakitra. Dia azo aterina, azo arotsaka ao anatin'ny rakitra izany isaky ny alahady. Ary ho atao peta-drindrina izany amin'ny lahady heriny anio, iry amin'ny varavarana aoriana iry ahitantsika ireo izay nataontsika rehetra. Ny sampana vehifelona no manadio fiangonana ny zoma ho avy izao manomboka amin'ny 4:00. Vaovao avy amin'ny sampana safifa. Alahadin'ny safifa fohy be anio, ny rakitra faharoa dia ho azy ireo. Misy ny asa sy fampaherezana, ary eo aorian'izao fotoam-pivavahana izao no atao ny AG. Andray fitenenana ihany koa izy ireo. Sampanasa fitoriana filazantsara. Finaritra ho fanomanana ny Krismasy dia manao famerena kira isaky ny zoma hariva amin'ny 5 sasany. Misaotra Tompoko. Rakim-pisaorana, fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva noho ny fitantanany sy ny fitahiny ka ahafahako manompo fianarako aty ampitan-dranomasina, atolotra ho an'ny fiangonana. Fa raha izao sy ny ankohonako kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Rakim-pisaorana ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no ny fitantanany sy ny fitiavany, ka nahatraranay fa 10 taona ny fanamasinana ny fanambadianay sy ireo fahasoavana maro natolony. Atolotra ho an'ny fiangonana ary mangataka ny hira 200 atao feo zafindraony. Izay indray ry havana vaovao voaray tamin'izao maraina izao, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany.
halala halala ohatran'izany ny fanakoakony finaritra riavako raha riva ny fotoanantsika eto am-piangonana eto ny valopy ho an'izay efa manana ho an'izay mbola tsy manana dia raisitsika tsy amin'ny varavarana amin'ny roora sy sasany ho an'Andriamanitra ny voninahitra ny fanahy masina hitaonanao mba ho tonga eto raha riva iye lahatiny fifoazana ny androany zany dia nataon'zareo nakotrokotroka le hira-pifoazana daholo nataon'zareo tao dia sao dia gaga ny sasany zany fifaliana ho antsika nahavitan'ny fanamasinana ny fanambadiany reto avantsika raha ndre mandimbinjara sosy razafy mahefa tolo-janahary brenda asana ao zareo hitsangana zareo raha ao ireo izy ireo dia miaraba anareo ny fiangonana dia mivavaka anareo hatraminy reo ny sampana sy ny sisa dia mahazo tokoa manompo ny tompo sotra tompo ny fivoriam-beny sao dapartany arivo avaradrany dia manasa antsika rehetra afaka mandeha daholy na kely na lehibe na anaty sampana na tsy anaty sampana asabotsy 20 novambra amin'ny 7 ora 𝗧𝗥𝗜𝗫 fiavozana manjaka ilafy dia antsona isika rehetra zany afaka tonga iderin'Andriamanitra sy akalazan'Andriamanitra dia ny fandraisana anjara ho izy 2 ariary ho amin'ny sakafo izy dia afaka mamonjy zany isika rehetra saina koa ny sapana mba handefa solotena amin'izany asabotsy 20 novambra manomboka amin'ny 7 ora maraina sasany amin'ny 𝗧𝗥𝗜𝗫 fiavozana manjaka ilafy fivoriam-be faharoa izy io indro isa-taona manko misy an'io fivoriana io efa manomboka ny fianarana kilalao krismasy ny fampisehoana fa tsy hoe kilalao ihany Kristy no tompo zay ny lohahevitra ina moa izy teo Kristy no tompo zay ny lohahevitra izany dia nisy fiarabana zany anankiroa ataontsika ny fiarabana voalohany ho an'ireo izay navita samma zany fiofanany mpampianatra sekoly alahady zany samma zany ho ajorintsika eto izy ireo ho raiso-tanana ny birao sy ny solotenany sampana ireo filomboninahitra mambady zany araba azy ireo dia aorian'izay dia manana vaovao tsika pastera labdio tonga eo manam-baovao izy dia ny filohan'ny fiangonana hitarika atsika amin'izany zao dia manasa ny reto olona reto hiakatra tian'lohana sekoly alahady manomana mpampianatra spiana sondaparitany arivo avaradrano sondaparitany fahasivambin'ny Andriamatosy raha matoa isany lala miaja santatra raha zafimbelo andriany menjanary tsiry andrianina raha tefiniana sara Muriel Soatoly raha ndria mananjara faniry nomenary so Stefanie raha Joelson Ando Tina andrianavo tsirinarindra mampionina raha ndrianarson ary lako narindra ny vonandrasana Vanita Karino raha ndria manantena njiva mirindra raha kotondra miadana bako narindra ary velo raha be manantso andraina andria maro ivavaka isika misaoranao zay tompony amin'ny fahasoavanao lehibe zao nay manana ny reto mpampianatra raikitra manomboka zao amin'ny sekoly alahady na vitan'ny fifanana izay efa nomenao azy any mba tsy ho very ampitombony fahalalany tsy hipetrapona fa mba hikaroka sy andalina ny soratra masina sy ny taranja rehetra biblika zay ampianarin'ny ankizy ny fomba fampianatra na ny pedagojia atao amin'ny ankizy ny fomba fanabeazana tokony hikaroka momban'izany izy ireo dia mitsodranoreo zay amin'ny anaranao aleo alasa ampianatra ny zanaky ny malagasy na zanaizy alehany koa dia misaotra tompony amin'ny reto vokatra reto ka ny fahasoavanao Andriamanitra ray ny fitavana amin'ny Kristy Jesosy fa presina amin'ny fanamasina ny eo amin'izy ireo amen dia todika amin'ny fiangonana ireo dia manasa antsika solotena rahaba azy ireo ny hira faraikam-bianipolo amin'ny 700 no horaintsika mba natin'izany ny arabana azy ireo
miteka izy ireo toerana. Sao dia manasany filohan'ny fiangonana isika dia manasany pastera ladio mivady koa hitsangana eto miary voatonona koa le vovao. dia mbola ho ampitombona amintsika ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Mijoreto ny tenako solotena ny fiangonana miarahaba ny rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Araka ny efa nambara tamintsika dia ny pastera ladio dia nanorina tokantrano. Totosa somatsara izany tsy teto atoerana fa tany Antalahy. Tany Antalahy no nanaovana ny fanamasinana ny fanambadiana ka dia tonga eto izy ireo mamangy atsika. Dia mitodika amin'izy ireo izy mivady isika reo ny fiangonana. Pastera mivady miarahaba anareo nanorina tokantrano ary nitondra izany tokantrano izany teo anatrehan'Andriamanitra dia arabaina ary aorina tokantrano araka ny firariantsoan'ny malagasy mba ho inona ny mitera fitolahy fitovava ozy izy ny malagasy dia zay le hoe ho arahan-jazalahy ho arahan'ny tovolahy dia maharetatra amin'ny farany. Saotra indrindra tompo. Hitsangana isika hivavaka. Misaoranao zay tompo na amin'ny fahavitany fanamasinana fanambadiana ny pastera ladio Rakototsafy mivady. Misaoranao zay tompo ny amin'izany hamonjy ny toeram-piasana izy ireo tokantrano sambatra. Hivantana asa izy ireo ampahirezo amin'ny teny sy amin'ny asa indrindra faramatoa hiatrika zany tokantrano vao nefa ny asa vaovao koa miandry ary tsy mora izany. Mpahirezo izy ireo amin'ny lalana iarahany mizotra hatramin'izao. Ianao no ampahavanina azy rehetra tao no fitoriana ny filazantsara ary tahiny ny olona rehetra ndray azy sy ary miasa aminy ka matoky izay fa hery amin'ny teny sy amin'ny asa izy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy araka ny voalaza teo. Amen. Hipetraka ianareo. Izareo moa ny farafangana moa izy teo. Farafangana amin'ny sisin'ny tanàna ny farafangana misy an'jareo kaiky villa ihany zany. Fa zareo mbola ho an'ny vopeno amonjy ny fivorim-beso dabartany fa amin'ny farafangana kaiky tanàna io ihany misy an'jareo. Ladio moa an'izay tsy mahafantatra no stage teto dia manjerijery teto fa nareo na mila fila dia lasa izy naka tany amin'izareo ary mitovy amin'ny mitsy le nalaina avy any mitovy amin'ny le nalaina. Dia manasa ny filomboninahitra bureau-ny fiangonana soloteny isa-tsampana mba ambady zany iara-bazy isika sady anao veloma fa andeha zareo amonjy poste amin'ny herinandro. Ny stagiaire manaraka manambady daholo indray nalaina fa nareo ohatra ny tsy anoko. Agapa le manao tafika masina iny mba hita hoe mahafy be le asa dia tsisy mety anao vadina pastera zareo.
avana malala dia amin'ny fifaliana no anonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra mahatratra zao fotoana zao. Dia ndreto zahay mivady anao teny fisaorana sy fanomezam-beloma ho anareo. Dia ny anarako moa efa fantatsika hoe Rakototsafy Ladio, fa ny anaran'ny ramatoa zany Zafisoa Stefy Karla, antsoina hoe ramatoa Karla. Dia izay zany ny momba anazy. Dia misaotra an'Andriamanitra tokoa ry havana malala ny amin'ny zavatra rehetra vita sy amin'izay mbola ataony. Dia misaotra azy satria napetraka teo aminy fahatanterany ny fanamasinana mpanambadiana izay nitanteranay. Dia tanteraka zany tamin'ny 20 Oktobra taona 2020 tamin'ny sabotsy lasa teo. Dia atao an-talahatra ny vato famonjena no natanterana azy. Dia rehefa vita zany dia nakaty zahay hiazakazaka amonjy ny poste. Dia ao anatin'izany dia misaotra azy mandrakariva atsika ho azy rery ny voninahitra. Faharoa manarak'izay ry havana malala, tsy hainay ny tsy saotra atsika fiangonana manomboka avy amin'ny ray aman-dreny mpitandrina mivady mianakavy sy ny bureau ny fiangonana izay taritiny filohan'ny fiangonana ary sika rehetra ao anaty sampana sy fiangonana rehetra ato anatin'ny sapely militaire izay misy atsika zao. Dia misaotra nareo ry havana malala ny amin'ny fitrotroana-bavaka, ny amin'ny fanohanana tamin'ny zavatra rehetra vita. Dia saotra nareo izay mivady fa hitanay tokoa fa nisy ny nataonareo tamin'ny lafiny maro samihafa, ka fifaliana ho anay ankehitriny manatitra fisaorana ho anareo. Andriamanitra tokoa ry havana malala no tompony arem-pahasoavana, izy no amaly fitia atsika rehetra ao anatiny izay azakazaka masina ho tanterantsika mandritra ny fivahinanantsika ety an-tany. Dia manarak'izay koa ry havana malala dia andeha izay io amin'ity herinandro ity ho any farafangana araka efa voalaza teo, dia manao veloma atsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay alohan'ny fiangonana. Dia ny tompo mba atsika mpaherantsika amin'ny asa izay efa niantsona atsika tsirairay avy. Koa raha sendra ry havana malala mandalo ana farafangana dia vonina zahay andray anareo, ampiditra anareo an-trano satria près ho amin'ny tompo isika rehetra. Ho an'ny tompo ny voninahitra, ho antsika kosa ny fahasoavany sy ny fiadanana. Iny ary dia mirary soan'ny pasteur Ladio zany sy ramatoa Karla zany isika zany. Misaotra tompoko mahazo toerana raha isika mitehaka izy mivady zany manana havana indray tsika ny farafangana zany amin'ny tompo moa zany efa manana havana foana tsika any farafangana, fa manana mpitandrina zany tsika ao amin'ny farafangana io zany mba hovangitsika amin'ny rehefa fotoana mahamety izany. Misy ny asa sy fampahirezana satria alahadiny sapana safify rehefa avy eo. Iroso amin'ny rakitra isika, misy rakitra voalohany faharoa dia ny fahatelo fanantazana an'ilay valopy ho an'izay ndrotsika valopy, ary ny décorne koa mbola andehandeha an'olitra valopy ho an'izay mbola mila an'izany ho fampandrosoana ny asan'ny tompo.
orinasa antsika hitsangana n'olotra nirakitra amin'ny hira voalahatra. Marina izao fotoana izao isika 4:8 amin'ny firana fifoajana andehan'ny voalohany sy faharoa lohany tsodrano fahatelo aorian'ny tsodrano ataontsika mavitribitrika mitsatosatoka izany. Andriamanitra aminao zao tsodrano zao. Andriamanitra ny fiadanana ny amena nareo ny fifaliana. Ka hosaina raisy fahavarena mankalaza n'Andriamanitra iray Jesosy Kristy tompontsika. Ka ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana amin'ny fanamasina hitantana ny dinareo, naiza naiza lehanareo. Amen.
mipetraka ivavaka mangina isika. Efa tonga zavatra rehetra amin'ny olona rehetra mba amonjeko ny sasany na iza na iza. Zany rehetra zany nataoko mpiombona amin'ny filazantsara. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra